Nofaranana ny sabotsy teo ny efapolo sabata izay natokany fikambanana apokalipsy eto Madagasikara anatanterahana fanokana tena ao anatin'ny fifadikanana. Teny amin'ny fiangonana apokalipsy teny Antanandrano ao anatin'ny paroasy Sabotsynamena ny filoha nasionaly ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ny pasteur Mayo Lamivady no nanamarika izay famaranana ity efapolo sabata ho fanokana tena ity. Ankoatran'ny fampahirizana izay avy amin'ny tenin'Andriamanitra nentiny dia mbola nanentana ny fiangonana ao Antanandrano ny amin'ny hanamafisana ny ezaka fananganana ny trano fivavahana izay tanterahana ao amin'ny fokontany Antsahatsirisy ny filoha nasionaly ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nitondrany ny anjara birikiny ho fanomezan-tanana ny fiangonana ao Antanandrano. Voalohany dia misoran'Andriamanitra lehibe tsika tratran'ity andro androany ity, satria ny andro androany dia tena andro volamena amin'ny fiainantsika tsirairay avy, indrindra fa ho an'izay mifady ihany ka nivoaka mpandresy natratran'ity fa efapolo sabata ity androany ko dia mety sevinaka miarabatsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy ilay tokoitsika. Miarabatsika koa nivoaka mpandresy tamin'ny ady sy ny azakazaka rehetra natao nandritrin'izay taona raiky amin'ny folo sy roa arivo ity zay. Miarabatsika tsirairay avy koa tsy maty fo amanainy fa maro tamintsika ny ady tamin'ny aretina, maro tamintsika nefa tao mba vahaonan'ny fahafatesana fa noho ny famirapon'Andriamanitra sy ny fitiavany dia nivoaka mpandresy tsika dia mbola natratra zao sabata fa efapolo zao mbola ometsika voninahitra ihany koa Mateo toko faharoa. Dia dinganina amin'ny toko fahatelo ary mijanona amin'ny toko fahaefatra. Ny toko fahaefatra zany no tena izy. Mateo toko fahaefatra. Nakany devoly fanahy izy any Jesosy. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mala ny devoly fanahy. Ary nifady amin'ny efapolo andro sy efapolo alina izy ka noho ny afako izany dia nono. Dia nanatona ny mpakafanaka nanao taminy hoe dia zanak'Andriamanitra, raha zanak'Andriamanitra ianao dia tena mitoka mofo ireo vato ireo. Izy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoko ny vavan'Andriamanitra. Raha vao vita ny fifadikany nataonao, raha vao fady ihany ianao dia misy devoly maninona anao foana zany. Mizara toetranao maka fanahanao ary ny soratra masina no entiny akany fanahanao. Fifadikanina zany tsy tokony anao fifadikanina fotsiny tsika dia mifady dia samy mianatra fa sady mifady ihany no mianatra soratra masina, mamonjy selila, mamonjy sekoly sabata, mamonjy vondrombavaka, asa fitoriana. Ianareo zany le olona rehefa mba mitory tena any amin'ny toerana hafa any satria izy tsy tety le olona dia mba kiato androzany koa. Fa inona tena fitaovam-piadiana tsy namety ny Satana? Inona hoa antaninao le olona tsy volona zegna nahenao an'izany, nareo tany eny nahenao an'izany dia mba hoe totra zay raha fakivy dia lasy devoly dia tonga n'inona, tonga ny anjely. Dikan'izay dia zao raha fa naharitra n'iny fisedrana iny ianao zany ka tsy niala tamin'Andriamanitra, tsy niala tamin'io Jesosy io, namafy takan'inona riny dia tonga amin'izay ny anjely maninona, tonga aminao dikany anjely tonga aminao hamaly inona izy zany
amaly problème arabola aminao io, amaly aretina aminao io, amaly problème midinanjanakao, amany fiainanao hoe tsy afaka fanadinana io de kivy tanteraka ianao, amany fiainanao am'izay fanafiana rehetrarehetra iainanao na de fitahina tokony ho azonao de votsitra, amany problème amin'ny aretina am'zanakao na aminao na amin'ny ray aman-dreninao tsy hitanao vahaolana io. Aza dino ary fa hoarahantsika hatrany eto amin'ny fahita lavitra jery isaky ny alahady hariva manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 ny fampianarana ny bokin'ny apokalypsy iarahana amin'ny pasteur Mayolla. Ituri sana